fa ankonana marefo miisa 450 alina avy eto Antananarivo renivohitra no nisitraka ny tetikasa Haratonaina Mijoro. Tetikasa entina anohanana ireo trapasairanana ho an'ny fiatsaram-piainana. Vola 9 alina isan-droa volana mandritra ny 3 taona no raisin'ireo mpisitraka amin'izany. Araka ny fanazavany tompona andraikitra avy ao amin'ny FID, dia misy ihany koa ny tomba nezaka atao amin'ireo fianakaviana ka izay tsy mahafeno fepetra dia mihintsana tsy ho isan'ny mpisitraka ny tetikasa intsony. Angom-baovao ny Sonia Antananarivo sy Stefan Rakotomalala. Isan'ireo tonga vao maraina tetỳ amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina Sandrine, rem-pianakaviana mananjanaka 4 mianadahy. Ety Anosy izy no mipetraka ary mivarotra amoron-dalana no amelomany ankohonany. Sahirana izy satria na ny sakafo hohanina aza indraindray zarara mahita, manginy fotsiny ny saram-pianaran'ny ankizy ho ihany izy. Misy ainako aloha tsy fananana eo ihany. Dia za ihany nosy be mipetraka. Dia za mamely janaka majinika 4 ny zanako totohatsakely. Tafiditra tao anatin'ireo isitraka ny tetikasa Haratonaina Mijoro Sandrine, tetikasa entina nohanana ireo trapasairanana ho amin'ny fiatsaram-piainana. Vola 9 alina isan-droa volana mandritra ny 3 taona no raisiny amin'izany. Efa mipetrapetraka sady ny fomba entina ampitomboana sy ampiasany io vola io ho any ity rem-pianakaviana ity. Rehefa hoazoko izao io dia niazo fitsindrako anio sady andoavako kolazo no hoetika hivarotra ny sasany. Mba misy hoentina hiatsika amin'ny fiainana zany mba hoe ampitomboana zany aloha ny eritreritreto. Ho an'ny eto Antananarivo renivohitra dia miisa 450 alina ireo ankohonana marefo azo tombony amin'ny tetikasa Haratonaina Mijoro. Isan'ny fepetra takiana amin'ireo mpisitraka amin'ny tantsoroka omena azy ireo io ny fanatsarana ny fiainan'ny ankohonana, ny fampianarana ny ankizy ary ny fanatsarana ny seha-piariana. Araka ny fanazavany tompona andraikitra avy ao amin'ny FID, dia misy ny tomba nezaka atao amin'ireo fianakaviana ka izay tsy mahafeno ny fepetra dia mihintsana tsy ho isan'ny mpisitraka ny tetikasa intsony. Tantsoroka fampivoarana dia ho tanterahana eny amin'ny nivon'ny fokontany sehatra hifanarahan'ireo mpisitraka sy ny mpanantanteraka eny fotony ny tompona andraikitra avy ao nivon'ny fokontany ahafahana mizara fiofanana samihafa izy io. Io zany no tena antoka ilay fiovam-pihetsika. Io no tena antoka ho an'ilay fampivoarana ny fiainana. Misy fiofanana maro samihafa ho amin'ny fitaizana ny fanabeazana ny ankizy madinika, ny fitantanam-bola, ny famoronana fiofanana momba ny famoronana asa sy ny fanatsarana ny sehatra, fiariana amin'ny ankapobeny. Tetikasa santatra izy ity hatreto. Ankoatra Antananarivo dia fianakaviana marefo miisa 9 ao Toamasina ary 902 ao Fianaratsoa no misitraka ny tetikasa. Marina fa ny Haratonaina Mijoro dia tetikasa rindra ny ministeran'ny mponina, tanterahany tahiro an'ny fampandrosoana na ny FID izay vatsiany ny banky iraisam-pirenena vola.